Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ny maraina teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tesy amin'ny CCI Vato ny fivondronam-ben'ny posta eto Afrique na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe conférence plénipotentiaire de l'Union panafricaine des postes itoy amin'ny rampitso ity hetsika momba ny posta ity anjatony maro ireo mpandray anjara ao anatin'izany hetsika izany. Samba ny Madagasikara no mandray fionam-be iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny postra. Mpandray anjara maheziny ronjato avy amin'ny firenena 340 sy fikambanana iraisam-pirenena 12 no mandray anjara amin'ny anjian'ny fahadimy ny fionan'ny fikambanan'ny postra eto Afrique na ny 5e session extraordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des postes. Joulehibe ny tanjon'ny fionana rany fanamariana noetina Andriamatoa Younoush Djoubrin, sekretera jeneralny UPAP, nandritry ny lanonam-panokafana ny tanterana ny maraina teo teny amin'ny CCI Vato. Nanamafizany raha teo ny tale jeneralny postra malagasy. Ny anton'ity fivoriana lehibe ity zany le hoe fivoriana hoe 5e session extraordinaire des plénipotentiaires fanaovana ireo fanaovana mise à jour zany ireo volavola kevitra fitsipika amin'ny fea ny Union panafricaine des postes mba hahafahana satria efa taloha be izy ireo tsy dia hahafahana miatrika mitsena izay miova be mivoatra be sy ny teknôlôjia izay mivoatra be amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe fanaovana an'izay anaraka ny toetrandro fanovana an'izay izay nefa tsy firenena iray no anovan'ilay izy fa tsy maintsy ny firenena mpikambana rehetrarehetra teboka faharoa lehibe hiatrehana mandritra ny fivoriana io ilay hoe fandrindrana ny fekevitra hoentin'ny postra rehetra ty Afrika any amin'ilay congrès atao any Addis Abeba izy io amin'ny volana septembre karakarainy UPU Union Postale Universelle ampitovitovina zany ny hevitra ny postra aty Afrika amin'io satria resaka stratégique be no midiniana azy. Ny filoham-pirenena Rajaonarymampianina no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny lanonana androany. Ny postra dia sehatra izay tena hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena, fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana izay tena mipaka any amin'ny vahoaka. Amin'izao fotoana izao moa efa misy ilay antsoina hoe fampandrosoana ny eo amin'ny lafiny arabola. Hitantsika zao fa hoe efa azo atao zany ny mandefa vola amin'ny alalan'ny telefona. Efa azo atao ny manao varotra amin'ny alalan'ny telefona. Izany zany dia zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'izao conférence izao mba ilazana amintsika zany fa tena efa mivoatra be ary mivoatra aingana dia aingana ny tontolon'ny postra ao anatin'le hoe kajy mirindrina le numérique io zany ka dia zay no atrehana ary tsika malagasy sy eto Madagasikara efa tena tafiditra ao anatin'izany mihitsy. Ity fionam-be ity dia natao teo ambanin'ny fehin'ny ministeran'ny postra ny fifandraisan-davitra sy ny fampivoarana ny atao arakajy mirindra. Nambaran'ny ministra Jean de Dieu Maharanty nandritry ny lahateniny fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoanan'ny firenena ny departemanta izasahaniny amin'ny alalan'ny fampivoarana numerika ary vonona trano ny hitondra ny tantsorika izy ireo. Misy ihany koa ny fampiratiana adiana ataon'ny postra malagasy. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fandraisana izao fionana iraisam-pirenena izao satria ahafahana mampahafantatra misimisy kokoa an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.